Mandeha be ny resaka amin'izao fotoana izao ny mety hisy ny tafika Frantsay izay hiazo any Madagasikara ka eo indrindra ny mahatonga ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao mametra-panontaniana amin'ilay hoe mbola voazanaka mandrakariva ve izany isika sa maleo tena ka inona ny tokony hampijabaka ny Frantsay amin'ny raharaha tokantranon'ny Madagasikara amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsipitsy ny mahakasika an'izay fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ambedrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ilay resaka mandeha etsiroa amin'ny hoe ny mety hisy ny tafika Frantsay ho any Madagasikara amin'izao fotoana izao no tena iompanatsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto raikitra ny fakana akora fototra amin'ny fanamboarana vatam-piera ho imbalay tsy ivona fa ity hita amin'ny sary ity no sisa navelany afo tamin'ilay fiara-mifony vy izay nidoran'ny vahoaka teny anosy tamin'ity herinandro ity hatrany takiny ireo mpianatra génération Z sy ny mpitolona ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo mpamotry firenena tsy janona ny tolona raha tsy miroso amin'ny fandovany rafitra ao Madagasikara ho ireo solotena hatrany izay avy any Fianarantsoa nanao an'izay fanambarana izay nosombainareo ny raha lahanay mahery lanto manandafy ary tsy izy rery fa betsaka ireo mitondra takaitra amin'izao fotoana izao havoay malaky daholy ireo gadra politika ry rahalahy manamboninahisitra tsy azo ekena intsony izao ary zahay tsy manaiky an'izao hatramin'ny farany ho igirivo randrianarsoa raha naneo ny heviny mahakasika ny fahitany an'izay manandafy izay hita fa tena mbola ao anatin'ny aretina amin'izao fotoana izao vokatry n'izay fisamborana azy izay FTVM mitaky ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina noho ny zava-misy izay miteraka fatiolona mahatsiravina eto amin'ny tany sy ny firenena Malagasy dia manao izao fanambarana izao ny aveo anivony fikambanany FTVM izay fikambanany tanora vato mitambatra miaro ny tsindrazolena sy herisetra ao Araho miombona alahelo amin'ireo fianakaviana izay namoy ny ainy ary mirary fahasalamana feno ho an'ireo namana tanora naratra ny FTVM manoana tanteraka tsy misy fepetra ny tolony fitakiana izay ataon'ny génération Z sy ny vahoaka manerana ny nosy amin'izao fahoriana sy jadona izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao izy ireo ankasitrahana izy ireo ny kapisaty sy ny enrefi izay tena mijoro marina fa tandroka arony vozona ho an'ny vahoaka sahy ka mandray andraikitra amin'izao fahoriana izay mihatra amin'ny vahoaka izao miangavy ny vahoaka ny toliara rehetra ny FTVM mba ho tonga eo amin'ny kianjan'ny demokrasia amin'ity androandroany ity miangavy ny mpitandron'ny filaminana ao toliara koa izy ireo mba hanohana ny antso izay nataony kapisaty ka miantso ny herivelona rehetra na iza mba hanambatra ny hery noho izany ny fikambanany FTVM toliara dia manamafy hatrany ny tolona sy ny fitakiana izay ho fialan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny prime ministre vaovao mpanolontsaina ny tanàna indray mitaky ny fialan'ny bentanany Antananarivo renivohitra izy ireo mpanolontsaina Clémence Lely ary baba no namarana ny fandraisam-pitenenana teny Analakely izy ireo izay nitaky ihany koa ny fialan'ny bentanany Antananarivo renivohitra ary nanome 27 ora an'ireo solombavam-bahoaka ny mpitolona hanesorana any Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy afaka ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny 27 ora Andriamatoa Andry Rajoelina dia iroso amin'ny fandravana ny teny miram-pirenena ihany koa isika sady hanala ny filoha hoy Alban Faniry Rakotorasoa farany takina farany izay haingana ihany koa ny fialan'ny prime ministre sy ireo ministra rehetra mitohy ny tolona izay hitakina fanovana rafitra eto amin'ny tany sy ny firenena ho amin'ity androandroany ity dia amin'ny 1 ora maraina manomboka ny fandraisam-pitenenana izay tsy esorina ny estrady raha tsy miala Rajoelina ho izy ireo hatrany fanambarana avy amin'ny FJKM iombonan'izy ireo amin'ny ireo fiangonana amiray ao amin'ny FJKM ny fanamelohana ny herisetra ny famonoana ary ny fandrobana sirin'izy ireo fa eo anilan'izay ampahoriana toy ny ondry tsy misy mpiahy ny FJKM mitaona ny rehetra izy ireo mba ho tony sy fandranitra ary hampiato ny fiantsina samihafa fanambarana avy amin'ny gouvernemanta Mauritiana no amafisy ny fanjakana Mauritiana ny fisinisidina manokana izay
5RHMR nitondra Anintsay Christian sy ny vadiny, ny mpandraharaha Mamravatomanga sy ny vadiny, izay fiaramanidina mipetraka Vonjomaika tao an-toerana tao tamin'iny andro lahady iny manodidina tamin'ny 2 ora maraina tany ho any izy ireo araky ny fanambarana hatrany. Nilaza ny gouvernement maorisiana fa tsy nahafapo azy ireo ny fepetra nahatongavan'io fiaramanidina manokana io izay nahazo lalana nipetraka tao an-toerana. Mbola hamoaka fanambarana fanampiny izay hanazava ny fepetra nahafahany ilay fiaramanidina nipetraka tao Maorisy ny manam-pahefana any an-toerana any aorian'ny fanadiadiana. Fanambarana mpandraharahan'ny fonja manerana ny nosy indray tsy mandray baiko hafa izy ireo amin'izao fotoana izao afa-tsy ny avy amin'ny Italie Générale ny fandraharahana ny fonja irery ihany. Mandrapisiny gouvernement vaovao hahitana ny sekretera mpanjakana miadidy ny fandraharahana ny fonja izay takin'izy ireo ny fametrahana azy. Mampatsiahy izy ireo fa tsy lehiben'izy ireo ny mpitsara fa namana no sady mpiara-miasa fotsiny. Tohanany mpandraharahan'ny fonja manerana ny nosy ihany koa ny tolona iarahana manatanteraka amin'izao fotoana izao araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Ao anatin'izany rehetra izany mandeha be moa ny resaka amin'izao fotoana izao ny amin'ny mety sy ny tafika Frantsay izay miala avy ao nosy La Réunion izay mieritreritra ny hiazo any Madagasikara ao anatin'izao hetsika izao hatrany ka mandeha sahady ny resaka etsiroa manoloana an'izany rehetra izany. Moa ve tsy maleo tena ny Madagasikara koa ny tafika Frantsay indray izany no ho any Madagasikara any. Inona ny tena tanjona ao anatin'izany rehetra izany? Ny fiarovana ny ambasadin'izy ireo ve ny tena tanjona sa ny fieritreretana ny handreboreby ny Malagasy sy ireo tafika izay mijoro amin'izao ankehitriny izao indray ny Frantsay izay hita fa tena isan'ny marary fo amin'izao fihetsiketsehana izay misy ao Madagasikara izao satria tsy ho isy tombontsoa ho an'ny Frantsay izany mihitsiny ao anatin'izao fihetsiketsehana izao noho izy ireo izay miezaka mafy hatrany amin'ny Repoblika voalohany izay nametraka ny filoham-pirenena izay nitondra any Madagasikara. Ary raha vao tsy manaraka ny baikon'izy ireo sy tsy manaraka izay tiany atao dia tsy maintsy miafara amin'ny fanokana-panjakana foana moa izay rehetra minia misintaka azy ireo izay efa hatramin'izay ka mandraky tiany androany. Efa zatra lalindrinina ngambany ireto Frantsay ireto ka mbola mieritreritra ny hanao an'izany mandraky tiany androany. Ka noho izany dia maily mandrakariva ny tafika Malagasy sy ny voaka Malagasy rehetra manoloana an'izay mety ho endrikendriky ny fanjanahantany vaovao zay satria efa izay foana no nahatonga ny firenena Malagasy tahaka ny manjo azy amin'izao ankehitriny izao noho izay ireo olona rehetra izay nipetraka teo dia sarobakolo ny Frantsay avokoa ary rehefa tsy manaiky ho ataony izay sarobakolo izay dia indro avy hatrany fa miongana araky n'izay voalaza izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.